Tena loza ity Nisy ity. Pisakaiza Namono Tena ary samy Nihinana Poizim Bolavo izy roa ireto. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay mpivady roa pisakaiza anankiroa izay Namono Tena Nihinana Poizim Bolavo no tena impanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Sinoa iray nitondra volamena 5.40 kilao hivoaka ny Madagasikara notratehaky ny mpiasan'ny faditseranana teny vato. Nafenina tany anaty power bank ireo vongambolamena ireo. Ny alarobia lasa teo kosa vehivavy Belarus no voasakana nitondra gidro tao anatin'ny valizy mbola tena misy ranom-piaramanidina ivato hatrany. Midika izany fa tena mirongatra tsy misy toazy ireto tambazotra na mpanondrana harem-pirenena malagasy ireto tatoato zay ary mipetraka ihany ny fanontaniana manao hoe na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ireo rehetra izay tompon'andraikitra misahana sy manaramaso an'izany rehetra izany nefa toa mbola sahy ihany ireo teratany vahiny manao an'izay fanondranana harem-pirenena ny malagasy antsokosoko zay ka tokony handraisana fepetra farakin'izay hentsitra ireo rehetra izay manao an'izay ary tokony homena sazy mandra-pahafaty avokoa ireo teratany vahiny rehetra izay manondrana harem-pirenena ny malagasy antsokosoko zay amin'izay mantsy tsy ho isy tsony ireo zay ho sahy hanao an'izany indrindra fa ireto teratany sinoa ireto izay tena isan'ny rankoro fototry ny afo ao anatin'izay fanaovana fanondranana ny harem-pirenena ny malagasy antsokosoko zay. Ny mahakasika ny fitsaram-bahoaka indray tsy tana ny ain'ilay lehilahy 20 taona nataony fokondolona fitsaram-bahoaka teny Ambatomaro fetisy tamin'iny afaka malitolakandro iny moa ity lehilahy ity nindoso bahafatesana tao amin'ny hôpitaly Senzoa ny vata mangatsika n'ity lehilahy ity. Olona mipetraka eny Ambatomaro ihany izy io ary voalaza fa teo ampanendahana sy fikasana hanolana tovovavy iray 20 taona izy sy ny namany no hitany fokondolona ka izao niarany fitsaram-bahoaka izao. Vola R1,00 sy CIN no lasan'izy ireo. Tratehaky ireto vahoaka ireto ny iray raha tafaporitsaka kosa ireo namany. Nodaroan'ny fokondolona sy nidoran'izy ireo ny ranjon'ity lehilahy ity. Izy efa nahatsiaro tena no nentina tany amin'ny hôpitaly ary namoy ny ainy tamin'ny 3 ora latsakiny tamin'ny andro ny avakomaly ity lehilahy izay mpanao asa ratsy ity. Midika izany fa tsy mandefitra amin'ny mpanao ratsy ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary raha voatara kely ny fahaviany ireo manam-pahefana sy ny mpitandro ny filaminana ao anatin'izay fanelanelana izay dia mety ho faty foana satria efa tesitra sy romotra ny vahoaka izay mahatsiaro miaina andriranantsy ao anatin'izay asa ratsy tsy fandripahalemana lava izay nefa ireo totakely sy ireo olon-dratsy dia toa migalabona foana manararaotra amin'izay fanaovan'izy ireo asa ratsin'izy ireo zay. Misy vaovao ratsy indray any amoron-dranomasina Toamasina any. Lehilahy 20 taona eo hoeo no lasan'ny ranomasina manandrify ny bord Marina Beach Salazamay. Mbola tsy hita moa ity lehilahy ity taorian'izay fahalasarany ka ny afatra mitandrema ihany rehefa miandrika amin'izao fotoana izao na ihany koa rehefa manao vakansy eny Amorotsiraka eny. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao dia masitsika ny ranomasina ka aleo mitandrana toy izay tratran'izay patsaray tsomby vava izay ka izay no antony hitandremana lalandava rehefa manao vakansy any Amorotsiraka ireny. Olona 20 avy amin'ny fiangonana zandriny iray ao Toamasina nanao fety fampiarabana noho ny taona vaovao no tratrany fanabozinana ara-tsakafo. Niditra tao misampana vonjitaitra tao amin'ny hôpitaly Toamasina izy ireo taoriny fisehoany sorotraretina toy ny fivalanana sy fandoavana fanina marary andoha no raisina tanana ary nomena fitsaboana vetrany izy ireo amin'izao fotoana izao ary atao fanadihadiana ny mahakasika ity tranga ity. Efa mandalo nijery ireo marary ny avy eo amin'ny fitsiriana momba ny sakafo manentana hatrany ny avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny olom-pirenena rehetra mba hitandrina amin'ny fikarakarana sy fitehirizana sakafo indrindra ireo sakafo atao ao an-trano mba hisoroana ny fanapozinana ara-tsakafo amin'ny fety tahaka antony. Tsy maintsy mitandrina isika rehetra amin'ny fahadiovan'ny sakafo hoanina isan'andro. Mirary fahasitranana haingana sy feno ho an'ireo marary amin'izao fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo azy ireo izao
ka engane samy tandrina avokoa isika mianakavy eo anatrehan'izany rehetra izany. Vazaha frantsay 13 taona voendaka sy maty voatsindro nantsy tao Antananarivo renivohitra tao tamin'iny talata hariva lasa tamin'iny herinandro lasa teo iny. Naratra mafy ihany koa ny vadiny sy ny Jordan ka nalefa notsaboina any La Réunion. Avy any Bretagne izy ireo, mpanabe efa misotro ronono sady mpakasary ilay iray mpianakaviana izay namoiny ainy antsoina hoe Dominique Vérité. Tonga hiala sasatra tao Madagasikara izy ireo saingy faty vokatry ny tsy fandriam-pahalemana no hita raha mba niaraka nivoaka iny hariva iny. Voalaza fa andianam-panendaka no nandroba azy ireo sy nanindro nantsy any Dominique Vérité tao anatin'izay sakoroka nanendahana azy ireo izay. Midika fa tena mbola mirongatra ihany ity resaka tsy fandriam-pahalemana indrindra ity resaka sintomahery ity ao Antananarivo renivohitra ao izay isan'ny tena mahazo vana tanteraka ireo mpanao ratsy sy ireo mpanao sintomahery ao Antananarivo renivohitra ao zay ary na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandro ny filaminana dia toa mbola mahazo vahana ihany ireo mpanao ratsy ao anatin'izay rahana fanendahana izay hatrany. Andao am'izay ho resantsika ny mahakasika anireo mpivady izay namono Tena ka Nihinana Poizim Bolavo. Lehilahy 20 taona sy zazavavy 12 taona izay Mpifankatia niaranandositra tany Sadabe distrikany Manjakandriana iny. Namela taratasy izy ireo hoe veloma ianareo fa efa nividy poizina izahay ary jireo ny fatinay. Voalaza fa nividy Poizim Bolavo teo amin'ny tsena iray izy roa ireo ary lasa nandeha rehefa aveo. Akory nefa nahatairana tamin'iny andro ny afako malomaraina iny hita tanaty kirihatra izy roa ireo efa maty ilay lehilahy, ilay vehivavy kosa mbola misy aina ka notsaboina any amin'ny Araho. Midika izany fa noho ny fitiavana diso tafahoatra izay mety nisakatsakana angambany no mety ahina ho nanaovan'izy ireo an'izao famonoan-tena miaraka izao. Amin'izay mantsy rehefa maty miaraka dia tsy misy ny asaraka izy ireo intsony. Ry tanora mitandrema ihany amin'io fotsy voafe io ary mba Araho ihany nianatry ny ray aman-dreny ao anatin'izay rehetra izay fa tsy misy ray aman-dreny hanolo-baty mafana ho an'ny zanany izany fa matoa ny ray aman-dreny mananatra sy miteny an'izay tokony hotenenina aminareo ao anatin'izay fianam-pitiavanareo izay dia tsy midika kory hoe te hiditra amin'izay fianam-pitiavanareo izay ray aman-drenyreo fa mba tianana ny tsara ka aleo mba miteny ihany tso zay enjehinenina ka hoe takizay ka takizay. Ny amadibadiana ny maty dia ny mba hialana nenina ny amin'ny hoe handevimbelona amin'izay mba ahafantarana tsara ny tokony atao sy ny efa natao tao anatin'izay rehetra izay. Tsy ny ray aman-dreny tsy mahay mitaiza fa matetika ianareo tanora no lasa hoentiny ity fanarahana fanatontolona diso tafahoatra ity ao anatin'ny ilay hoe sentiment diso tafahoatra ka lasa tsy mahavoafetena intsony ao anatin'izay fianam-pitiavana izay. Ainganeo tsara levenina ny maty ary aingane ihany koa hositrana soamantsara izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia am'rarisoa.